Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy a. Androany zany a de resaka an'le vaovao mahoraka be io a, le base toliara. Efa resahako teto amin'ny pejy ihany a, le izy efa nataoko an-tsoratra fa tiako atao ambava zany le izy a, mba hiresaka ny fomba fijeriko an'le izy a zany. Za zany tsy de any am'le hoe hanohatra be fahatany an'le izy fa resadresaka fotsiny zany. Voalohany indrindra, raha ny fijeriko azy a, ny projet ohatran'ireny zany de projet tena ilaina aloha zany. Ohatra hoe base toliara, ambato vy, QMM, zavatra tena ilaina reny mampandroso firenena. De ny harenan-kibon'ny tany koa tsy avela fotsiny ao io fa amidy a de hanasoavana ny vahoaka. Zay zany no fijeriko an'le izy. Sainga, misy saingy le izy. Voalohany indrindra aloha hatramin'izay mihitsy a, somary mijerijery internet kely herinandro angamba zay a, zay vao afaka miteny ohatr'izao a. Fa rehefa nijerena daholo zany ny document savasava tany amin'ny internet tany de hita hoe hatramin'izay zany mbola tsisy mihoatra ny 10% zany ny tombony ho an'ny firenena malagasy amin'io. De ohatr'izay koa ny Asie Afrika, zareo zao efa miady 15% fa tsika mbola zay. Tsisy mihoatra ny 10% zany le tombony azo am'le izy. Io zany le problème. Za zany tsy de any amin'ny hoe aza amidy ny tanindrazana ohatr'izany fa le izy ny tena marina tsy de misy tanindrazana amidy loatra fa le harena no amidy, natao amidy mihitsy io fa le tombony antsika zany a kely. Satria raha am'ty projet ty manokana zao, io projet any toliara io de raha le lien hitako tao, misy lien anankitelo zaraiko tato a, de raha reo lien reo a de eo amin'ny 5% zany ny tombony ho an'ny gasy, 5% zany am'le zavatra, am'le harena azo ao zany 5% ny azo. De tsy hitako hoe kely loatra ihany zany 5% zany. 5% plus 80 millions de dollars anaovana asa communautaire, zay moa zany filaza azy sa social. De 3 paiements io zavatra io. Tany anaty internet tany nahitako an'izy io a, de niverifieriko tsara aloha le source an'le izy. De ohatran'ny hoe tamin'ny 2024 zany ny fifanarahana am'le izy. De be de be ny information ohatr'izay. Nareo projet taloha ambato vy sy ny tariny reo ara, raha ny document rehetra hita sy le ady-hevitra rehetra efa hita tamin'ny télé rehetra de tsisy mihoatra ny 10% zany ny tombony am'le izy. De eo zany le na le problème. Kely loatra le vola azontsika. De intéressant zany io projet io raha mba hoe any amin'ny 20% ohatra ny tombony omena amin'ny malagasy satria atsika le harena, ny tanitsika no exploitena zany, tanitsika ny simba am'le izy. De momba an'le fahasimbana tontolo iainana koa aloha mbola resahako rehefa eo fa amiko manokana zany io zany firenena lehibe somary nanimbanimba tontolo iainana kely vao nanan-karena ohatra reny. Tsy de any loatra zany, verenako zay rehefa avy eo. Fa eto amin'ty resaka tombony ty, tsy de hoe natao an'le fitondrana am'izao ty resaka ataoko ty fa ho an'ny zandry, ho anay tanora, ho avin'ny firenena hoe rehefa mba misy zavatra ho atao zany a, de tokony mba ho mafimafy kokoa ny anaty négociation satria 5% zany tsy tena kely zany par rapport am'le zavatritsika zany. Atsika le harena ozy izy aty eo. De raha ny tokony ho izy zany, tokony maka any amin'ny 20% any zany tsika, na 10-15% zany ao anatin'le izy. Le izy koa mantsy ry zareo a no mitondra fitaovana rehetra sy miantoka ny fitaovana rehetra am'le izy.
zay aloha zany farafaratsiny zany miady an'izay zany tsika raha ohatra hoe mbola misy projet ohatran'io zany indray andro any zany ohatra hoe misy lasa filoham-pirenena ny anankiray mpanaraka ny pejy de zay zany mba iangaviana anazy mba maiza miady varotra le retsy anankiray zay fa ny anankiray ihany koa de ny tena tsara amina projet ohatran'io de isika mihitsy ny manangana le izy tsy haiko hoe possible vitatsika zany raha le vola be hita amin'ny tambazotra rehetra eny moa zany misy vola be lany any possible mitsika ny anangana an'izay fanjakana malagasy hoe tsika mihitsy ny manafatra an'le fitaovana de tsika mihitsy no mivarotra an'le izy eo amin'ny marché tokony azo atao ngam zany zavatra zany zay zao no tena idéal fa raha ohatra hoe tsy afaka manao an'izay de afaka miara-miombonantoka koa isika zany hoe asiana parany fanjakana malagasy zany ao anatin'le société de zay koa anisan'ny zany hoe fanjakana malagasy zany anisan'ny tompon'le société ho atsangana mihitsy zay koa zao intéressant zany zay zavatra zay reo solution anankitelo reo zany aloha ny hitako tena tsara raha hoe mbola misy projet ohatr'izay voalohany maka plus de 10% de ny faharoa isika mihitsy zay tena idéal isika mihitsy no manangana le orinasa mi-exploiter an'le arenantsika de mitady olona vidy le izy de fahatelo hoe miara-mombonantoka tsika zany hoe ny fanjakana malagasy anisan'ny tompon'le orinasa reo zany ny hitako fa mety fa atreto aloha zany nizaniza zany tsy akanavaka nizaniza filonan-dalo teo aloha de ohatrany mbola tsisy ny dépasse 10% zany so misy anararoatra indray mantsy ny sasany aveo hoe tamin'ny androny ihany na ohatra zao tsy marina zany misy 1% zany sasany am'ireo de akoatr'izay akoatran'le pourcentage io moa zany misy hetra normalement aloha zany tokony andoha hetra foana le orinasa tonga aty amintsika fa tsy indraindray izy io misy tsy mandoa arakaraky le anina ihany arakaraky le contrat fanaovana ihany zany fa normalement zany akoatran'le pourcentage omena io zany de tokony andeha koa ny hetra rehetrarehetra mifandray amin'ny orinasa mifanaraka amin'ny lalàna eto Madagasikara zany fa raha hoe sady efa 5% le izy nefa mbola exonérena taxe indray le olona de tena injana be za tsy miconfirme hoe tena zay le zavatra misy any Toliara fa zavatra efa nisy kosa nefa misy mihena kely zany le taxe zany zavatra efa nisy taty Afrika zany zavatra zany hitany amin'ny internet rehetrarehetra any zany de zay ohatra ny vobe zany tsika mila mahay misera kokoa zany tsika ao anatin'le izy de ny manaraka resaka avantage ny anina ihany avantage ny vahoaka ihany rehefa hanao an'le izy ihany de tokony hoe misy avantage betsaka ho an'le omponina manodidina eo le izy aloha zay aloha satria ny tany ian'zareo tanindrazan'zareo de tokony hisy avantage le izy fa tsy hoe miakatra tia Tananarivo ny avantage rehetrarehetra de raha ny tokony ho izy zao raha misy projet ohatran'iny any aiza moa izy ty any Toliara de tokony amany olana rehetra amin'ny faritra atsimo andrefana inona moa le olana any voalohany indrindra aloha tsy fahampiny rano tsy haiko ve hoe misy projet amahana an'izay le resaka pipeline iny fijeriko azy ohatrany intéressant ihany le izy fa tokony ngezangeza kokoa le pipeline zany izy mantsy somary kelikely efa zavatra ray tsara iny fa misy zavatra ohatr'izao koa hoe possible ve no manao mitovitovy amin'ny canal de Pangalana ohatra zany hoe renirano no taritina makany amin'ireny faritra ina moa faritra tsisy rano reny na manao dobo fitahirizana rano satria nisy fotoana nandeha naharitraritra tany de rehefa misy orana amin'ny faritra iny de orambe fa tsy indraindray ihany
de ohatra hoe anaovana dobo vita amin'ny beton ao La Réunion zao misy de vita amin'ny beton le izy a de ao anatin'io zany no anangonana an'le rano a de mba misy rano foana le vahoaka zany zay ny olana zareo voalohany. Faharoa olana hitambarany rehetra moa ty resaka jiro ty de io projet io zany tokony hanampy am'izay zavatra zay koa io projet io hoe tokony hoe mamatsy zany herinaratra ho an'iny faritra iny masoandro amin'iny be de be tsy hoe le masoandro moa zany fa toerana mafana amin'iny a tsy be orana be de azo exploitena tsara ny herin'ny masoandro afaka ananganana parc solaire isaky ny district ohatra ny rivotra be de be any a de afaka anaovana parc-na éolienne ihany koa anomezana herinaratra ny zareo a. Fahatelo a resaka éducation nahita documentaire hoe any zany misy école tsisy rindrina be de be ny école tsisy rindrina de io projet koa zany tokony ahafahana manangana sekoly ho an'ny district tsirairay any amin'iny faritra iny a. Ny faefatra resaka sakafo any amin'iny tena manjaka ny tsy fanjari-tsakafo nefa toerana mamokatra le izy tokony ahafahana manangana projet anankiray mba azahoany zareo sakafo zany le izy. Be de be zany zavatra tokony atao tokony misy impact ngeza be amin'le faritra zany le izy fa tsy hoe resaka recrutement fotsiny tsy tokony ngamba tsy ampy zay satria ny arenanao mitrandrahanao anatin'ny lesika ngamba iny hiverina tsony ny arena iny. De ny manaraka resaka environnement am'izay io fitrandrahana ina moa izy ty arena kibon'ny tany io a miteraka zavatra be de be izy io miteraka ina moa izy ty miteraka fahasimbana tontolo iainana be de be satria izy io mety andoto rano ny rano nefa sotroin'ny olona sy ny biby rehetra manodidina le orinasa de miteraka zavatra ratsy zany zay de anisan'izay ihany koa ny déchet mety ateraka io zavatra io tena mandoto tontolo iainana mihitsy mety ho lasa désert le tanàna ohatr'izany ary indrindraindrindra le resaka radiation le terre rare ao amin'le site io zany mety hisy radiation tsy de asalaman'ny olona eo amin'ny manodidina eo de ataoko ngamba fa tsy mitakitaky fatany ngamba reo olona reo hoe ajanona le projet zavatra hoe mba niangaviana zany de avereny kely ny étude resaka environnement jereo kely aloha le izy fa sao de mba marina le fitakian'le olona satria ny orinasa ohatran'io mantsy io arena io arena iraisana antsika rehetrarehetra le arena aloha zany fa tsy hoe an'olom-bitsy de le arena avao anasoavana an'le vahoaka de nefa le vahoaka no faty am'le izy de zay ngamba tsy rariny angamba zay fa tokony jerena kely ngamba aloha le izy hoe tena sao de amono mparay-tanindrazana marina ve le izy sa hoe ahoana aka jerena kely zay zavatra zay mba misy fotoana kely andinihana hoe ohatrany ahoana le izy. De le resaka fahasimbany tontolo iainana teo ozy izy hoe io nga tsy maninona zany na misy simba kely ary aloha fa ny vazary nanimba kely aloha zay zalahy zao vao manarina indray fa raha ohatra hoe toerana misy olona zany izy de tsy mety zay teniko zay fa any amin'ny toerana tsisitsisy nininona any ve moa tsy intéressant le izy tokony intéressant le projet raha ny toerana tsisy olona any fa io faritra io aloha zany raha ny information hitako atao amin'ny tambazotra de tena misy olona tokoa raha ny faritra tsisy nininona any amin'ny désert any le izy tsy maninona. Ohatrohatr'izay zany ny fomba fijeriko an'le izy tsy de hoe
zay zavatra moa zany tsy asakana an'le projet mihitsy zay teniko rehetrarehetra zay fa ho an'le zandry aty arina le afatra hoe io resaka renakibon'ny tany io de efa ampanankarenan'ny Madagasikara fa mila mijery an'le hoe ahoana ny marimaritra iraisana, ahoana ny fomba gagnant an'le izy de efa mampanankarenan'ny Madagasikara io zavatra io. Zay ny resaka fa mazotoa daholo tsika rehetra.